ny filoham-pirenena dia tena mandray azy izahay atao anivon'ny commune ary mandray azy koa izahay any am-piangonana satria izay rehefa fiangonana fa mahagaga ihany ny ilazan'ny olona amin'io tsy fanajana ny filohan'ny repoblika. Dia farany moa zany dia hoe tiako mba horesahana hoe raha misy marina ny fampiatoana ny be ny tanàna dia efa tonga atao an-tanindrazana zao mamonjy ny asa posay mahazatra dia raisiko ampitiavana ampanetreteny zany ary tsy hoe mahafaly akoho kanefa fa tsy contre an'izay décision raisin'ny ministre ny anty-tany zay ahako fa tsara ny mampafantatra antsika mpanao gazety fa fahefan'Andriamatoa ministre mihitsy mamoaka n'io suspension io na misuspendu an'io be ny tanàna io amin'io fanapahan-kevitra io ary ao anatina guide de maire zany guide de maire dia milaza an'izany mihitsy hoe ahoana izy raha ohatra ka mamoaka suspendu avy amin'le be ny tanàna ary ahoana izy raha ohatra ka révocation ny ataony amin'le be ny tanàna dia ao amin'izay article zay mametra an'izay ka za dia hoe raha mivoaka zany fanapahan-kevitra zany dia miangavy mihitsy hoe mba tokony mampafantara zareo fa anisany manimba le fitantanana sy manimba saina mpanetretena ny tenenana anareo an'izany ny hoe fisina tsangan-javatra tahaka zany nefany tsy misy akory zay efa mandeha amina haino aman-jery tamin'ny haino aman-jery ny nahitako an'ireo nanamarika Andriamatoa ministra fa anisany ny anajanonana lehibe ny tanàna ny fanodikodona mbola mpanjakana ozy izy sy tsy fanajana filoham-pirenena ary tao anatin'ny haino aman-jery anankiray atao amin'ny tany sy ny firenena dia nanoratra mihitsy fa tsaratra amin'ny asany be ny tanàna sabotsina be na sy alasora mazava ho azy zany fa ao anatin' zany na dia mbola tsy notifien zareo ala lettre ny arrêté ministériel io ary ampanetretena ny tenenana fa zay mangina volamena fitenenana satria ny tena olona majinika tsy ady amin'ny fanjakana ary tsy za kely sy bidika tahaka anyity ny andeha hitory ministre na hitory fitondram-panjakana fa aleoko mangina tsy miteny dia vita an'izay ary na ny aneo hevitra ary angamba dia hoe efa naneo hevitra zao vita zao fa hevitra mahakasika ny commune misabotsina ndray za dia nanohana an'Andriamatoa filoha tamin'ny fifidianana voalohany fiodinana voalohany fa rehefa nisy fiodinana faharoa dia nohon'le trakan-javatra maro samihafa teto an-toerana dia nisafidy ny angina izy teto fiadidinan'ny commune mba hanehoany ny olona kalalahana ny fanehoany hevina ary mangina ihany koa zay mba isiny le mangarahara hoe tsy misy pression avy any amin'ny be ny tanàna na ny mpanohitsaina ny tanàna ho an'ny olona zay tokony hotoanana za dia mbola candidat satria za tombo plasy tompovavy tsy manana raharaha maloto eo amin'ny fitsarana za enina amby 70 taona ary mizaka ny zoam-pirenena malagasy voasoratra ao anatin'ny liste électorale eto anivon'ny commune Sabotsynambena ary tsy manana raharaha amina resaka fanenjehana ihany koa eto anivon'ny fitsarana ka mety ahavoatotoana tsy ahafahako tsy milatsaka noho izany mahafeno ny fepetra rehetra zay tokony hirotsahako amin'ny maizaha amin'izao situation iainako sy tantanako ny commune zao.